amp'izay ny fanodikodonana ny lalàna ifikirana eo amin'ny fitondrana, amp'izay ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana, amp'izay ny fijaliana sy ny tsy fijanjovana ny be sy ny maro, amp'izay ny kolikoly, amp'izay ny fivarotana ny tanindrazana. Miarahaba anareo ato amin'ny radio miara-manonja Soava, miarahaba ny vahoaka malagasy manerana ny nosy izay manaraka an'izao fandaharana izao mivantana, ary tsy atao ambanin-javatra ny teknisiana mampita an'izao dinidinika sy tafatafa iarahanay mirahalahy mianaka etondroany izao zany. Ny antondia eto dia manamafy ny teny izay fanatao tamin'ny 17 ny volana avrily taorinan'igny famonoana olona tamin'ny asabotsy 20 avrily iny. Manamafy ina no amafisina tenenina tamin'izay fotoana zay ny amin'ny hoe mametraha fialana ianao Andriamatoa Filoha. Misy antony tsy tentenenina fahatany io, fa misy antony. Voalohany, io vahoaka malagasy analikisa tsy eto Antananarivo ihany fa efa manomboka mamitatra makany amin'ny faritra, any amin'ny faritany, ary tsy ho ela do amin'ny distrika rehetrarehetra ndray io. Izay no iresahanay ny amin'ny hoe mba tsy hapotika indray an'ity firenenantsika ity ny toe-karenantsika zay fa marefurefo. Everiko raha manana ny fitiavana an'ity Madagasikara ity dia ny fametraha-pialana ihany ny fahendrena indrindra. Miteny an'izany izahay satria tsotra ny antony. Ny HCC amin'ny fotony, amin'ny saina milamina, ary vokatry ny fieritreretany sy ny fandiniany ny lalam-panorenana misy eto amin'ny tany Repoblika Malagasy, dia nandray an'igny fanapahan-kevitra ny amin'ny fahitany tsy manaraka ny lalam-panorenana ny andininy maro amin'igny volavolan-dalàna zay nataonareo amboletra ny fampandaninana azy sy nanaovana kolikoly ny solombavam-bahoaka 570 iny zany. Fahambaraka tsisy ohatran'izany. Satria fantatra, voapirofo fa tena nanaonao fahatany, ary tsy ataoko hoe tsy ampiheverana fa tena noheveriny tsara io satria mbola te amikitra eo amin'ny fitondrana. Dia nanao forcing an'igny lalàna momba ny fifidianana ny filohan'ny Repoblika sy ny solombavam-bahoaka iny amin'izay ahafahana angala-bato amin'izay fomba rehetrarehetra. Izay no efa niresahako teto tamin'ny 17 ny volana avrily lasa teo iny zany. Ankehitriny dia manome varavarana anao Andriamatoa Filoha ny HCC tamin'igny fitsipahany an'igny code électoral nataonareo amboletra ny fampandaniana azy iny. Satria ho fahambaraka ho anao ary henatra lehibe eto amin'ny tany Repoblika, raha avoaka ny HCC, ary mino aho fa havoakan'io ny déchéance-nao araka n'igny fitoriana nataony solombavam-bahoaka iny. Iny tsy adian-kevitra, za tsy handany fotoana hidinika ny amin'ny hoe ara-dalàna ve gny fitoriana nataony solombavam-bahoaka iny sa tsy ara-dalàna. Efa nanazava n'igny daholo ny mpahay lalàna rehetrarehetra nandalo teto amin'ity hainao manjery miara-manonja ity zany. Fa kosa ny tiako ho tenenina dia fantatra ary azo antoka inoko raha io toe-tsaina, raha io fipetrahana amin'ny toerana tsy baikoiny atsy, tsy baikoiny eroa ananany HCC amin'izao fotoana izao, dia matoky tsara ny tenanay fa tsy mety ho havoaka ny HCC ny déchéance-nao Andriamatoa Filoha. Inona ny antony? Igny ary zavatra nataonareo igny efa nitsipahany satria tsy manaraka ny lalam-panorenana tokoa. Faharoa, lay déchéance zay napetraky ny solombavam-bahoaka ny fangatahana anazy satria tsy tafatsanganao le haute cour de justice hatramin'ity androany. Na dia teo ary igny didim-pitsarana navoaka ny HCC tamin'ny farany teo tamin'ny 2015
ny amin'ny nametrahana an'le pacte de responsabilité. Pacte de responsabilité dia tsy niraharahaina igny. Na dia teo aza ny filazana fa mbola misy androm-panjakana roa tsy tafapetraka. Izay ny antony mbola niarovan'ny ACC anao Andriamatoa Filoha dia ny Sénat sy ny haute cour ny demokrasia sy ny tany tandalana. Am'izao fotoana zao fa mipetraka reo. Ka nohon' zany dia tsy mipetraka intsony ny fiarovategnany amin'ny hoe mbola tsy tafatsangana roa taona tao aorinan'izay, mbola tsy tafatsangana foana le haute cour de justice. Ary igny zava-dehibe ao anatin'izany. Igny didim-pitsarana navoaka ny ACC iny ane ka nandidy anao ny aminy hoe na izany na tsy zany ary dia tokony io ezahana ny fananganana ny haute cour de justice ao anatin'le didim-pitsarana zay teny izay. Ka tafitohina ny ACC satria tsy tanterahinao le teny napetrany. Roa taona tao aorinan'igny, efa handray 3 taona ary satria 2018 tsika zao, dia tsy mbola natsangana foana le ACC, le haute cour de justice azafady. Zany no inoko, zany no atokisako, fa raha le ACC am'izao endriny zao sy zao toe-tsainy mijery ny maha-legitime an'izao hoe tsy bahoaka zao, dia matoky fa tsy maintsy havoaka ny ACC ny déchéance-nao Andriamatoa Filoha. Vao maika ho afahafaham-baraka lehibe ho anao zany. Ka tsy aleo ve, tsy fahendrena ve, ny miala moramora, tsisy kasy. Satria, hoy ny teniko tary amboalohany hoe namon'olo ane anao Andriamatoa Filoha, nandatsaka aina ane anao Andriamatoa Filoha, ary zany famonona olona zany, dia voararany lalam-panorenatsika koa zany. Zavatra lehibe tokony zay nanaovanao fianianana ny hoe hoajaiko toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana, tsy hiverina tsony amin'ny 750 mikasika ny fanendrenan'ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta ny tenako, fa kosa ny amin'ny famonona olona zay zava-dehibe loatra ao anatin'io lalam-panorenana io, fa kosa ny amin'ny fahalalany olom-pirenena haneho hevitra zay arovan'io lalam-panorenana io no sakatsakananareo. Solom-bavam-bahoaka hanao tatitra amin'ny vahoaka ny fidy anazy eto Antananarivo renivohitra, nahazo alalana amin'ny tompon'ny trano, zany hoe ny be ny tanàna n'Antananarivo, no sakatsakananareo tsy hanao an'izany tatitra zany, tsy hahazo haneho hevitra, nefa ny fanehoan-kevitra dia voalaza n'io lalam-panorenana naovanao fianianana io zany. Mbola fanitsakitsahana lalam-panorenana daholo zany rehetrarehetra zany. Ina moa no ilazako fa hoe ianao namon'olona tamin'ny 20 avrily teo. Samby naeno ny vahoaka malagasy manerana ny nosy. Ny amin'ny teny fanambarana nataon'ilay manamboninahitra général préfet de police n'Antananarivo. Raha ny teny izy ny hoe manomboka androany ty, dia tsy hanatanteraka baiko intsony aho. Ary ny baiko raha hanao aho, réquisition, dia fiarovana ny olona sy ny fananany. Fa ny mbola hamon'olona sy handratra olona ka hampiasa hery amin'ny vahoaka malagasy, dia na zaho, zay tsara le teny na zaho esorina, na zaho mametra-pialana. Nefa maha ofisier général ny tenako, tompon'andraikitra, dia tsy mety amiko ny mametra-pialana. Mazava zany teny zany. Fa nisy ny baiko io préfet de police io. Iza no mibaiko azy, manam-pahefana eo ambony, dia ny filohan'ny repoblika zany. Io tsy ho ny ministre ny filohan-dahy mihitsy no ny baiko azy, fa autorité civile, tompon'ny fahefana eto amin'ny tany sy ny firenena. Ka hoy zaho, aza mieritreritra Andriamatoa Filoha sao diso eritreritra fa hoe mbola ianao le ny fidin'ny olona tamin'ny 2013 zao amin'ny fitondrana ankehitriny zao. Amiko ny légalité sisy eo am-pelatananao fa ny légitimité président fa tsy anananao intsony.
ianao zao de sahala amin'ny olona anankiray miantona ambony kakazo, ny tananao sisany mamikitra amin'ilay ratsakazo, fa ny tongotrao efa mitsingevaeva tsisy tany hitsahana. Mahamenatra ane zany, fahafahambaraka ane zany. Mametraha fialana Andriamantoa filoha, mametraha fialana. Mitodika aminareo ACC fisaorana lehibe gn'atolotra amin'igny fahasahinareo namoaka ny didi-pitsarana ny tsipaka an'igny code électoral igny zany. Na zany na tsy zany anefa tsy vita hatreo ny tolona taritiny reto solombavam-bahoaka 370 ho amin'ny fanovana izay deraina eto fa zava-dehibe gny vitany. Mbola any ilay ZDS, le fivarotan-tanindrazana, zone économique spéciale, mbola mandehandeha agny igny. Mbola any ilay fitoriana amin'ny déchéance ny filohan'ny Republika noho ny tsy fanatanterahany fametrahana an'ilay haute cour de justice. Ireo zany dia apetrakinay eo antsorokareo pikambana ao amin'ny haute cour constitutionnelle zany. Satria matoa ianareo sahy namoaka an'igny didiny dia fa tena dingana lehibe makany amin'ny fahaleovantenanareo zany. Ka ny soa natao tsy mba tao tampany fa fenona tanteraka, satria ho gaga izahay raha ohatra ka ho zavatra hafa gn'avoakinareo na ny ZDS zay fivarotana tanindrazana na ilay déchéance zay fitoriana napetraky ny solombavam-bahoaka amin'ny maha olo-pirenena andry zareo nanaovany an'le izy. Tsy adikevitra amin'igny aho hoe ara-dalàna ve igny sa tsy ara-dalàna, fa efa noazavainy pahay lalàna daholo reny. Ka eto aho dia mametraka eo ampelantananareo sy eo antsorokinareo atotama conscience hozy ny vazaha eo mifeo ny fieritreretanareo milamina tsara ny amin'ny amoahana ny didy mampihantona an'ilay filohan'ny Republika zany. Miresaka ZDS dia ohatry ny alay-panahy gagagaga tsy fantatro, fa raha mijery hainao manjery mijery télé de mahita publicité ZDS de hoy zaho hoe fanga moa ty ZDS ty efa navoaka ny ACC moa ny maharadalàna an'igny lalàna igny, zay lalàna natao amboletra sy natao akisokosoko ny fampandaniana anazy tsy agnatin'ny ordre du jour akory. Fanga moa efa nipublie ny filohan'ny Republika izany lalàna zany no efa mandeha ny publicité mikasika ny le ZDS, dia ohatry ny manao forcing ankolaka ny tanan'ny ACC fandiniako an'izany, forcer la main hozy ny vazaha an'igny ACC. Le ACC mbola tsy namoaka akory ny didi-pitsarana momba n'igny lalàna iny, le publicité efa mandeha sahady. Hafahafa ohatry ny hoe ny sarety indray no lasa alohan'ny omby raha ny fandinihako anazy zany. Ho farany dia mitodika ho zany ampiray tanindrazana rehetra, indrindra aminareo solombavam-bahoaka. Toy izy ny tolona fa miaraka aminareo zahay, tsy misaraka aminareo, indrindra ny raha lasy anabavy any atsimo any araka ny teny nataoko. Efa maro nanao fanambarana teto zay, na ny avy amin'ny Vombe, na ny avy any Belohandroy, na ny Agnatsiombe, i Bekily fa nisy teo, mbola Bekily koa ity tonga eto ity. Miaraha amin'ny vahoaka fa io tsy miverina intsony io, satria ny fitondrana mandatsadra, ny fitondrana mamono ny mpiray tanindrazana aminy, raha ny tantara-pirenena no jerena dia tsy mipetraka eo fitondrana intsony. Zay no lava, zay no ela fa dia ametraka ny fisaorana. Eto aho dia rehefa nytenin'ny solombavam-bahoaka 370 dia mahatsiaro diso raha tsy misaotra kosa ny solombavam-bahoaka ny faritany Toliara, izay tsy voavidy vola fa nijoro amin'ny fahamarinana, nijoro amin'ny fitiavan-tanindrazana. Tanisaiko amin'izany ry Jean-Michel Henry zanakay eo Ambovombe Androy, ry Roberto Tinoka,
ry i Fort Dauphin izy mirahalahy Jerry, ry Morombe, ry i Manja, ry Morondava, etc etc. Ialako tsiny zay tsy voatenisako. Fa ireo zany no miaro ny haja amboninahitry ny faritany Toliara, tsy matim-bola. Fa dia nanaja ny safidy natao, ny haja, ny devoir, ny adidy napetraky ny vahoaka teo antsoroky izy ireo zany. Saotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy. Amp'izay ny fanodikodonana ny lalàna ifikirana eo amin'ny fitondrana, amp'izay ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana, amp'izay ny fijaliana sy ny tsy fitsinjovana ny be sy ny maro, amp'izay ny kolikoly, amp'izay ny fivarotana ny tanindrazana.